cyclone tany amin'ny faritra Morondava iny no vaovao arahantsika voalohany. Roapolo ka hatramin'ny 500 ny foto-drafitrasa no tojo fahasimbana tamin'ny fandalovan'ny rivodoza famille tany Morondava araka ny tatry ny taona iraka ny vaovao an-tsary izay tonga tany an-toerana arahantsika Mano Batsimbazafy. Sisy alana foana mba vokatra vozonay amin'ny Morondava tamin'ny fandalovan'ny rivodoza famille farany teo. Misilaka ny tena nasibatra indrindra fa ny tanàna sy ny trano-panjakana manakaiky ny birao ny faritra Menabe iny. Ny fiakaran'ny ranomasina ny tena nahatonga an'izany rehetra izany raha somary malefaka ihany ny fitsokon'ny rivotra raha noharina tamin'ny rivodoza tamin'ny taondasina. Anisan'ny voamafy Varadrova, Moskely, Morondava centre, Tanambao sy mba voafaritra mazava kosa nefa tsy eto misy an'ireo trabona ary ivelony raha vaovao fa ho fantatra amin'ny tatitra manaraka alefa an'ireo tokony raiky mpanjakana avy any an-toerana. Amin'ny faritra Mahaposa dia azo lazaina fa kaon'ny rano tatitsikelikely noho ny vavarano ny mahabo tao anatin'ny taona vitsivitsy izay. Fokotanindrony teto ny toerana ity teo aloha nefa dia izao sisa tazana eto. Nany tamin'ny vahoaka teto ny Prime Ministre Kami Vital ary nampanantena fa andeva teknisanina mijery akaiky ny tokony iarovana izany faritry ny tanàna ny Mahabo izany. Fa raha manao ny ataony ny rivodoza dia ratsy koa ny fitsiko ny dalo any amin'ny faritry Betroka izay mandratra olona iray tao amin'ny tetezana iray izay tapaka milohan'ny dirana amin'ny tanànan'ny Betroka arahantsika vetrany ny vaovao tanteriny Janine Rivo Malala sy Fulgence Razafy. Notafina Jolary mirogo fedina miaraka amin'ny basy ireo fiara tafajanona noho ny rano teto amin'ny radiony Betroka. Tokony tany hoany amin'ny ray ora sasany tany hoany no trangany fanafiana. Naratra mafy noho izany ny iray tamin'ireo mpitondra ny fiara izay eto amin'ny toeram-pitsaboana eto Betroka amin'izao fotoana izao. Araka ny fanadadinana natao araka ny fantatra dia mpandeha vitsivitsy na voyageur no tafajanona teny apita fa ny akamarony dia efa lasa ny apita ny rano tokotokony tany amin'ny sivy ora sasany alina tany hoany ny omaly. Zany zany tafasarana voalohany tao dia afarany tafasosta tao anaty forcena mpizoso ny chauffeur. Efa misosona zany dia natao marcherie mitady ny chauffeur dia tena mampisy ny ketriketra. Le findrasana rano zany tena mampisy ny réaction. Tena hitany mosa dia misy passage mety fantasy ny mandavony izay natao amin'ny action. Amin'ny famille resaka sécurité tatara zany zavatra mampiavaka satria simbana zaka zay le fitanana rano. Asasakadiny mahery taorinan'izay zany hoe tany amin'ny roa ora mahery tany hoany ny androany maraina dia tonga teny toerana ny mpitandro filaminana. Fa araka ny fanadadinana natao dia samy nanamarika izy ireo zany hoe ireo tompotra andraikitry ny filaminana eto an-toerana ny loza ateraky ny rano eto amin'ny radio Betroka. Ny tena marina dia tonga ny zavatra io dia ny lalana tapaka ny rano miakatra io zany tsy tafify teto Betroka tapitanana ny tomobile fa miantony io. Ny rano io dia tena danger public io satria efa betsaka ny amarany na mpandeha maty amin'ny miroboka amin'ny rano io. Izao zao ny tomobile miantony repiteri tsy afaka mandroso eto ka miantony zay fanatona tomobile mitarika ny olon-dafy manafika eny dia iny dia hitanareo mifanaratra mafy le olona matery polisy an'io amin'ny hôpital sofa velona. Ka eo zany dia ohatrany manareo rehetra hoe miantso avy any Filipe any ambony any hoe aleo mba avoarina maiky fa io zany mitarika amin'ny tsy fandrim-pare manity io amin'izao fotoana izao mitarika fahafantasin'ny olona maro ny rano io ka mba jery fa tena mijaly le vahoaka eto. Tanàna fatena eo tanàna mihitsy ny rano io zany ka zavatra mepita kely même pas 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres io rano dia tsy afaka. Tamin'izao fotoana izao dia efa hatramin'ny zay romarana zany dia fanandraindraikitra ny mpitandro filaminana ny gendarmerie, ny polisy ary ny tafika
fa mbola mitony fikaroratra amin'izao efa misy moa zany ny fitadiavana olon-dratsy ary efa misy ny lalana fahitanana azy ka dia nalainga ny tsika vahoaka zany mba hamileny rassemblement mikasika izay olona nampanidoza amin'izao fanafiana zao. Ankoatr'izay dia miditra lalindalina kokoa mikasika ny fanadihadiana momba ity raharaha ity ny irako ny télévision malagasy eny amin'ny toerana filozafy sarazafy arahantsika ihany ny fanadihadiana. Tafiana Jolary ny roa fedina miaraka amin'ny basy ireo fiara tafajanona nohony rano teto tokony atany hoany amin'ny ray ora sasany tanoany motrangany fanafiana naratra mafony izany ny ray tamin'ireo mpitondra ny fiara izay eto amin'ny toeram-pitsaboana eto Petroka amin'izao fotoana izao. Araky ny fanadihadiana atao araky ny fantatra dia mpandeha vitsivitsy na voyageur no tafajanona teny ampita fa ny akamarony dia efa lasa ny ampitany rano tokotokony tany amin'ny sivy sasany alina tanoany ny maly. Zany zany tafasambana voalohany foky lafa rano na tafasosta tomatotana forcément le chauffeur fa ankoatran'izay dia rano be ihany koa no tany tapitanàna na tsy ranana tany tamin'ireny orambe teo reny ka dia nanao antsoavo ny be ny tanàna na tsy ranana any amin'ny faritra avaratra moa zany zany resahana izany ka dia hoarahantsika vetrany zany rano be ao tapitanàna na tsy ranana izany. Ny antsovonjy amin'ny fanjakana folobe ny commune de Bosserez amin'ny tokony agnamboarana ny kanalindrano amin'ny fokotanjy tobon-drano matetiky rehefa fotoana ny orana. Anisan'izay amin'ny fokotany ny cité ouvrière sy Ambonitsivy izay anisan'ny voamafy tokoa rehefa tonga ny orana. Manaraka amin'ny fitondrana folobe ny be ny tanàna Joaro sy Malibay mba ampidirina ao anatin'ny travaux d'urgence ireo fokotany roa voalaza tetsy ambony ireo. Na io aza ny fisian'ny orambe sy ny rano izay mitavana ny tena atahorana dia ny fisian'ny valanaretina mety miparitaka amin'ity fokotany ity noho ny loto izay efa miparitaka ihany koa. Nandritra ny fitsidiana ireo fokotany eo no nahafantarany be ny tanàna sy ny lefiny ny fahasairana ny anjaty amin'ireo vahoaka io noho tsy fisian'ny kanalindrano amin'ny fokotany io. Namarany be ny tanàna ihany koa fa efa misy ny tetikasa izay efa natomboka nalefana amin'ny ministère ka ny fandraisana ny valiny no andraisan'ny commune amin'ny fotoana izo ity ka ny valiny no andraisan'ny commune amin'izao fotoana izao mba hanatanterahana miasa. Ny antso ny ministère ny be ny tanàna mba hijerakaiky mahakasika ny fokotany cité ouvrière sy Ambonitsivy. Fa mbola fitokonana ihany koa ny mpiasa ao amin'ny tetikasa kobalta amin'ny Ambatovy izany hoe ireo mpiasa ao amin'ny orinasa 3C izany manao fitokonana izany hoarahantsika ny fanadihadiana. Nitokona ny talata 2 febroary teo ny mpiasa amin'ny CCC orinasa tantanany vahiny teratany arabo manao antonkasa sous-traitant amin'ny tetikasa fitrandrano nickel sy cobalt Ambatovy. Tsy fanarahan'ny orinasa ireo lalàna fototra amin'ny feniasy eto Madagasikara tsy zakany mpiasa natonga ny fitokonana santoerany amin'izany sy ny delegen'ny mpiasa sy ny fanaovana tsinotsinona afanambanina ny mpiasa malagasy arak'izao nambarany ny solitenany azy izao. Dia ny zavatra tena takina zany dia ampamorinasa CCC dia misy ny fanavakavahana bolokoditra zany ny tena miseho eta entre ny malagasy sy ny vahiny satria marihana dia misy mpiasa malagasy misy mpiasa vahiny zany ao amin'ny CCC. Ohatrany ao anarany fisehoan'izany fanavakavahana zany tsy fitovian'ny vatakarama na salaire de base eo amin'ny olona mitovy asa atao sy mitovy sikajy ary indrindra ao malagasy vahiny. Nefa ny article 53 amin'ny code du travail dia mametraka fa tokony mitovy karama zany ny olona anankiroa mitovy asa atao, mitovy sikajy, mitovy grady. Ohatra fotsiny zany eo amin'ny resaka trano sy samihafa. Ny vahiny zany dia toan'ny orinasa tanteraka zany sady feno tsara ireo fepetra rehetra ilainy amin'ny fanatanterahana ny asa zany mahazo fiara izy ny trano misy jiro sy rano manara-penitra tsara sakafo hoan'ny zareo zany ara-pahasalamana tsara. Ho an'ny malagasy kosa misy ireo mpiasa miantoka ny tenany sy miankonona ny tanteraka tsy mahazo ny atao hoe